lavar itu dia memang kuat. Nanti akan memang lavar metra. Rasta mah itu mami antar ya. Tandeme. Lewatan nama mulap, lewatan nama mulap awak, lewatan nama mulap. Tani tanah lewat demam yang mati. Dia di mana lawat. Am lewat wata. Lewatan nama mulap, lewatan nama mulap awak, lewatan nama. Waya bakal susus tu kaget kunoma. Ri bulu piksa nina, bulu piksa wa. Malam lain. Sande is nina, Makassar Warsia. Tiba mama nina, tiba makan lain pun ni. Dia tu kumdet awak pulua. Ada tai apa? Yo tawul wanin dia. Yo tawul wanin nawawur kunoma. Tande idar noma. Dia tu kumdet maswa. Dia tu kumdet curcur meja. Ada tai apa? Tande idwa. Tandem nin lava sambil pasat wim nyam tena na. Tandem nario de manam pam dio nin na de bola. Sande watana mamla bawa sande watana mamla. Ile watana mamla. Ile watana mamla bawa sebu. Ile watana mamla dia to kumde. Yo tawul. Esi ranga metra de mas de. Like era metra de tai. What tai. Ima koko zadar manga. Ile wata na mamla. Ile wata na mamla. Ile wata na ele bana pona nina ndeke na puto kaili. Oi. Ile to mas mais kaili ronde like. Oi. Oi. Ando chatio. Yor maga. Dispose na mama para nina manali na polita kan naija. Yo. Yo right. Ay. Mana lati ku takai mani bana mai tana de mama ya. Cuma naik ke mai tane na tuasa tina iki. Yo. Ile wata mama mula bawar mai ya. Alai sare sipa. Itu miam baba kam susu tawul cuma nana sampai putar itu pasari wa. Kita kasih kanin nama musika yang kita nak kiri bapala kamera makan supla. Lewe mata sambil pasara. Pangri sama malam naik putih ya. Cuma malam lambi. Lama wa. Cuma malam lambi. Karena kami wata malam lambi. Lama cara noma. Alai mundayu. Muksa tuh, naik muksa. Ay tata ulur maja. Itu watana mamla baba. Ay tata ulur maja. Iwale watana mamu. Iwale watana Roma. Panti kulime tuh paka kontir maitra. Sana kera mama sih, sana kera papa nyai. Tuh kumlihat dia tuh mas tahu. Sande idar maida. Tuh marata maite wah. Dia tak tahu deh. Dewe. Tuh maite. Dermaga. Tuh maite. Maga. Tuh maite wah. Kawan ni bana. Kawani bana sare. Kamal Manila Sai, Monsieur le Président.
Lori waktu kecil main ramah alam saya. Aduh itu sama itu nih. Alai mulai sarar mangga. Main sama kapi, main sama dia. Yo, tahu. Alaikum lama main itu kya. Pasti free sih waktu itu. Ada rasa, ada terapapan. Yo. Kulung kurutan tir puluh piksa serponom maser naik lala tandem ni nama selem. Yo rumanga. Sama magar di depan baga ini sangi wajah. Jadi anda malam nanti. Jadi tidak ada kapan tadi nanti di wajah. Yo. Isnalur sukia, pemanung kanya tenin nabai nanti yang sahaja. Yormaga. Tai zaman rasta mapreja nalio manung gitu ah. Ini. Yormaitra. Alo isi dia benar. Yo. Ayo punoma. Yo. Sante teragari punoma. Lo isi dia menatari kusabasa. Ile tidak bisa pasti jamande. Pas main never rumte. Tang sobat seberas sampai sorry nama lah. Andrene. Kopi nonin. Sante nama lah. Tukung dia sama itu pada tai dari noma. Tukung dia. Marasa warna noma. Bermaga, sibas bandu maga. Ada jalan lagi termaga. Lu boleh Santai maga. Kai nama. Dewan rasta itu mapreja layu ada tai jelas. Yo. Asih faram itu ragar metra boy sakali takar lerunya. Yo. Tuh marasa ragar metra. Your maga para nena maga laisara. Yo para. Yo namana. Yo kulo pizza. Kulo pizza. Ada tai nena pasti basi komite. Si basi komite wa. Drive kala. Arti tu kai mani mana pribadi terkala. Lahir Monica, yo tahu ni Maria. Ada kuri pizza na. Kita naragari Clara. Yo, mana lama itu mani mana kai pula. Kai dia. Hanno fatto così la vera carazza. Hanno fatto così la vera carazza.
si la guerra. Vedo mo vai già cosa na pulvera. Tutto è la carrozza bate, guarda. Cosa na pulvera salade, cosa che? Osama, alla yinu manotie. Osama, la sulita golungo. Mara, sama, tangol. Mara, sama, tangol. Inna utilizenyela fiera maniti. Ampiara wa binase, saki nako. Wafana sumaru marunga filinya. Tinga problemu tenga chapi inga. Tarasa muli letane. Nazo fienda ngatie. Tangi nyanga sufati malaki fonye. Waro. Tutu wela karosa babe. Waro. Wasama puli kasi salade. Masake. Wasama. Aranyinu manotie. Wasama. La filita golungo. Mara, sama, tangol. Mara, sama, tangol. Inna utilizenyela fiera maniti. Ampiara wa binase, saki nako. Samalai, anona kikano mana chechege. Alagasi kamuti takangi tono vere. Osama, ananyinu manotie. Osama, kajulisa golungo. Sotratsika rehetra, sotran'ny jedy, sotran'ny rastahoanina, sotratsika rehetra zay manatrika eto amin'izao zao ary miaraba manatitra ny arahaba ho atsika rehetra. Mino fa salama tsara tsika mianakavy ary raha ny tenako aloha dia somary reradreraka tsy hafenony zany a. Kanefa ny fotoana ifanomezana dia tsy maintsy hatrehana ary raha ny fandehan'ny raha amin'ny firenena dia mihazakazaka ka manjary taraikisika raha ohatra hoe avela andeha aloha vao hiteny sy ny zavatra mitranga rehetra. Resaka momba ny karazana fanampiana azon'ny malagasy tsika avy amin'ireto mpamatsy ara-bola, avy amin'ireto gouvernemanta hafa ka tsy maintsy resahana ihany amin'izany araky ny fandehan-draharaha satria tsy tokony andeha ho azy ary tsy tokony hisy zavatra iseho koa ka tsy hazavaina ny antony sy ny dikany ary ny mety ho vokatr'izany eo amin'ny firenena. Resaka ihany koa tsika momba ny hoe tsara zany raha tadidinareo ny resaka hoe i Andry Rajoelina dia tokony psychanalysena le ranamana
efa nanandrana nanao ndray andray ary asa raha-tadidinareo tamin'izay andray dia niteny aho hoe somary voadona io filoham-pirenentsika io raha ny resaka saina ary manana le izy hoe voadona tsy midika hoe adala fa ny teniko tamin'izay andray dia nilazaiko tsara hoe manana complexe goavana le filoham-pirenena par rapport amin'ny tenany, par rapport amin'ny manodidina indrindraindrindra amin'ny mpanohitra anazy ary ampiseho foana izy hoe izy no centre de la terre any Madagasikara ka tsisy zavatra tokony hihetsika sy hiainga ao Madagasikara raha tsy ao izy. Izany hoe manana an'le atao hoe ego démesuré zany, miainga avy ato amin'le hoe complexe le izy zany. Ary ny tena grave amin'izy dia zao na i Andry Rajoelina na Nga Mamy Ravatomanga dia manana an'izay ego démesuré izay ary manana an'le ny filazan'ny olona azy tsotsotra sady hoe direct dia hoe folie de grandeur, folie de grandeur. Fa ny tena baziny dia avy ato amin'le parcours amin'le parcours moral MORALE an'izy roa lahy aloha ato amin'le parcours amin'ny resaka acquisition intellectuelle, parcours intellectuel. Ny ato amin'ny moral moa zany dia na spirituel dia raha jerena sy tazanina dia tsy lasa lavitra mihitsy, ary ato amin'ny éducatif dia vao maika gravy. Ka ireo mitambatra no manome an'le complexe izay compensen'le ego démesuré le izy. Mety ho gaga nareo amin'izany fanazavana izany hoe compensen'le ego hoe inona ny ifandraisan'le complexe sy le ego. Le ego dia poussen'le statut na le position sociale ao anatin'le fiainana. Izany hoe raha ohatra zany tena hoe apetraka le zavatra mitranga dia mbola introduction zao ataoko zao raha sanatria ka tsy manana pouvoir izy roa lahy ireo zany, rehefa ho avy ny andro ka tsisy intsony pouvoir eo ampelantanan'izy roa lahy ireo dia ho sahirana izay olona miaraka mipetraka aminy. Satria ny olona miaraka mipetraka aminy no anaratany no andrefesan'ny pouvoir eo ampelantanany amin'izay fotoana izay ary anahirana miaraka onona amin'izy roa lahy ireo zany. Izany hoe raha misy olona zany tena mahantra mihitsy avy eo rehefa ilaozan'io pouvoir io, ity pouvoir lazaina ity dia ny social par rapport amin'ny rang zany amin'ny social zany, économique ary surtout politique. Zay le izy. Ary izay zavatra izay no mitambatra le pouvoir social amin'ny alalan'le rang zany sy ny fangalana ny vahoaka sy ny karazany izay mifandray akaiky amin'ny politika sy ny économique dia raha tsy manana an'ireo izy mirahalahy ireo ao aoriana kely ao dia sahako miteny aminareo fa ho sahirana ary tena hijaly izy roa lahy ireo. Izay zavatra io no mahatonga anazy roa lahy ireo amin'ny teny vahiny hoe ce sont des gens qui sont capables de tout.
Ils sont capables de tout parce que rehefa mitambatra zany reo le handicap nga raha zay ny lazaina azy nareo crémateur reo efatra. Le tsy ampy be dia be, mitambatra amin'le excès be dia be, de manome toetrana olona tena hoe toetran'olona tena gravy a. Raha ataony kaonty a, raha ohatra tsika haka ohatra amin'izany dia nisy ohatra anankiray ohatra hoe ry Mussolini, Hitler, Staline. Tena teneko anareo hoe ils sont capables de tout, hein. Ary ce sont noho izay le handicapy, noho le ego démesuré zay a, dia ny manipulation no tena fitaovana ampiasain'izy ireo ny olona manana an'izany problème zany. Ka hiditra ao anatin'izay resaka zay tsika, ataotsika tatasika, de aveo tsika hiditra ihany koa ny amin'ny sandam-piainana na ny vidim-piainana zay tena mampimenomenona ny rehetra mihitsy ao Madagasikara. Miarahaba antsika rehetra amin'ny zao arivarivo zao, mamerina miarahaba ho an'ireo tara. Miarahaba mamaly an'ireto Jean Dimilin, faly miarabanao. Ma nièce, bonjour, bonsoir, tu vas bien? Mahita eto hoe misy manaraka anahy ny fianakaviako dia arabaina daholo tsika rehetra. Resaka complexe no hitondratsika ny resaka zany vao manomboka izao. Iresaka kely momba ny resaka hybris tsika na hoe hubris amin'ny greka ancien. Raha ohatra tsika zany maka référence amin'ny Wikipédia de hoy izy hoe est une notion grecque qui se traduit le plus souvent par des mesures. Elle désigne un comportement ou un sentiment violent inspiré par des passions, particulièrement l'orgueil et l'arrogance. Tsy ny ray mandeha isika no ny teny na ny malagasy no ny teny hoe ny arrogance sy ny orgueil an'ireo olon'ireo no démesuré an'ireo olon'ireo no ampiongana azy. Moaly, nafaky izy ny nanao ohatran'ny karazana conférence angamba na tsy haiko nataon'nga Roland Ratsiraka. Ahafahanareo malala hoe le arrogance sy ny orgueil de mitondra any amin'ny fanaovanaovana, zany hoe ny olona tratran'io ego démesuré io zany, zay ny fahitantsika azy amin'ny forme hoe extérieur zany de le hoe orgueil sy ny arrogance, na hoe dedadedaka zay ny filaza azy amin'ny teny malagasy zany, manakaiky indrindra hoe reny le dedaka reny zany, le dedakisme zany ny teneniny eto. Nefa le dedaka amin'io zany rehefa atao le kaoty tsy mitondra aiza akory. Nakaiza moa tsika zao nanomboka tamin'ny 2009. Raha ny fampanantenana natao nanomboka tamin'ny 2009 jusqu'à hatramin'izao tena niembotra tsika.
nanomboka tamin'ny 2018 vao mainka ny letika raha ohatra sendra niakatra kely nentinga erajonary mampianaka mba nisy masoandro kely a vao mainka ny letika ary indroa na hita amin'ny maizina ho ny fitenenana zay de nanao karazana publication izy nanao hoe euro suicide ozy izy dia nilaza zavatra be dia be tao izy bref ny akabile tanteraka ny fitondrana Andry Rajoelina à travers ny fiakarany vidim-piainana, fiakarany devise sy ny karazany. Zao le izy a. Ny olona ao anatin'ity le hoe démesure, ego démesuré ity, na ny orgueil na arrogance, tsisy zay tsy mahalala an'izany atao hoe Roland Ratsiraka zany hoe arrogant zany olona any. Ary raha ohatra ianao ampitovy hoe Roland Ratsiraka, Andry Rajoelina, Mamy Ravatomanga, tena kapoka raha ireo. Samy tsy ampy ny parcours-ndreo ngia Roland Ratsiraka moa dia tsy menatra mihitsy izy miteny hoe nanao matematika appliqué zay tena mampagaga ary fanina daholo ny olona rehetra hoe mba taiza le Roland nanao an'izany ary tena sambo mba nalala ihany hoe voatery tsy nakamy Maurice ngia Roland nanala baka zay vao nahazo baka ary rehefa tonga tany Algérie izy dia voatery tsy maintsy nandroaka azy ngia Lady Samuel dia rehefa tonga taty à Paris izy dia langue jaune nataony zany hoe langue orientale mba ahazahoany mijanona aty a Frantsa tamin'izany andro hitazomana ny vizany. Taiza tao anelanelan'izay rehetra zay no nanaovan'ny lerangahany le atao hoe mathématique appliqué. Misy raha namana anankiray zay koa zay tsy ho tononoko ny anarany fa lasa ministre ny industrie koa zay raha naman'izay zay nilaza ihany koa nanao mathématique appliqué. Nalaza mihitsy io zany tamin'ny andron'ny Ratsiraka Didier reto olona hoe nanao mathématique appliqué reto, sauf bien sûr ny ngia Maminiaina Rasoanoloibe c'est tena authentique ary marina, c'est un vrai bosseur, c'est un garçon super intelligent par rapport amin'ny olona hafa zany sy ny génération tamin'izany. Maminiaina Rasoanoloibe tena marina ny diplômany ary authentique. Dia lasa misalotra ny zavatra tsy ananany tena ary tsy zalahy zany ireto karazan'olona ireto dia mahavita mihitsy mametraka amin'ny tenany amin'ny lasitra anankiray izay tsy ry zalahy mihitsy nefany. Zany hoe ils sont capables de prêcher en faux, de se présenter en faux. Tena mahavita hoe tena mandainga ary mamitaka apahibe maso, tout juste pour plaire et pour séduire, pour amadouer, afin de mba hatongavana amin'ny hoe babo ny fonao dia fitahany ianao avy eo azony amin'ny tanjaka. Zany hoe ohatrany manao fiasana bibilava, charmena ianao dia efa mihodina amin'ny vatanao ny tenany rehefa voasera ianao zay ianao vao tonga saina hoe bibilava le aza. Ny démesure amin'le ego andralahy dia transparaître par les formes na arrogance sy le orgueil na le hoe dédakisme sady avina miavina mako ry zalahy reo a. Mba tsy tenenana hoe le fitondrana foana no kritikena satria ngia Roland Ratsiraka manko zao manomboka ohatrany tsy mahazo pouvoir zany, tsy ampy azy le député dia manomboka mamely an'le fitondrana izy satria efa hitany hoe ohatrany tsy hainky ity zavatra ity fa rainy masovaly ity dia mipitika, efa manomboka mametraka ny tenany tsikelikely aty ambadika izy hoe raha raikitra zany ny akamely rehefa aveo dia ozy izy hoe zany efa mba niteny, efa niteny dia tonga dia efa ohatran'izay zany le kajikajy.
Ka ny olona ohatrany tony ao anatin'ity zavatra ity oa dia tena mametraka ny tenany au centre de la terre ao anatina mode de fonctionnement na amin'ny fianakaviana na amin'ny mampinamana na amin'ny fiarahamonina na amin'ny asa fiarahana miasa indrindra fa amin'ny fiarahana mitondra ny firenena. Raha vao tsisy pouvoir itony olona itony, le karazany itony olona itony, dia tsy mety aminy ary tsy alezy izy. Ireto avy les pouvoirs rang social, financier, économique zany ary politique. Fa raha miaraka izy telo ireo izay eo am-pelatanan'ny Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga amin'izao fotoana izao dia zava-doza no mitranga. Nakaiza Allemagne, nakaiza ny Fédération de Russie tamin'ny andron'ny Staline, aiza ho aiza isika malagasy amin'izao fotoana izao potika tanteraka na ny ara-sosialy na ny ara-ekonomika na ny ara-politika, potika daholo nefa ny izy telo ireo eo am-pelatanan'izy mitsamo daholo. Misy anarany zany amin'ny resaka ao anatiny ny resaka hoe ahoana ny fomba fanaovana fanadihadiana mombana comportementn'olona à travers na syndrome maromaro. Averiko ihany ny resaka hoe homonyme moa ny ilazana azy, hybris zany HYBRIS na hybris ny amin'ny greka moa trononina le farany iny HUBRIS, c'est averiko hoe est une notion grecque qui se traduit le plus souvent par démesure. Elle désigne un comportement ou un sentiment violent. Violent izy tena précisé tsara mihitsy, inspiré par des passions, particulièrement l'orgueil et l'arrogance, mais aussi l'excès de pouvoir et de ce vertige qu'engendre un succès trop continu. Ny opposition ny toetra amin'ny ty zavatra ty zany, amin'ity hybris ty dia ny fahaizana mitempérer sy ny modérer. Fa amin'ireto amin'ity hybris ty dia tsisy modération ary tsisy tempérance. Zany hoe tsy mahafantatra ry zalareo à la limite ary ny tena gravy tsy mahafantatra ny limite ny tenany, tsy fantany. Ary ny tena gravy mbola pire noho izay tsy mahafantatra ihany koa ny tenany zalahy. Fa rehefa manao zavatra izy à la limite il n'arrête pas de se surprendre hoe iza ve no navita an'iny. Raha mandinika ny Andry Rajoelina nareo indraindray, ny antony nanaovany an'le solomaso iny maka ankoatrany hoe mety mila amin'ny solomaso tokoa izy dia mba hisian'le image hoe un peu de sérieux et de sincérité. Fa rehefa tena mandinika ny Andry Rajoelina ianao na manao direct izy na miresaka na hitanao eny an-dalana eny dia hitanao hoe na izy tena ny ara ohatrany tsy convaincu hoe izy le filoham-pirenena. Tsy fantany akory ny hoe ahoana zany atao hoe filoham-pirenena zany. Fa ohatran'ny cinéma daholo ny zavatra ataony. Tena dinio tsarany ohatran'ny rehefa tsy miteny izy dia jerenao dia ohatran'ny lasalasa vinany zany le ry, ohatran'ny on dirait que sa tête pèse vraiment lourd sur ses épaules.
ohatran'ny angidina maniditsidina zany le ry an, ahafantaranao hoe tsy ao le bandy mivezivezy le masony hoe il est pas là ce gars-là, il est absent. Pourquoi il est absent? Parce qu'il n'est pas conscient. Tsy azony an-tsaina mihitsy hoe eo izy. Azonareo? Qui est d'abord connaissance de soi et de ses limites. Ils ne se connaissent pas. Ils savent qu'ils sont présidents, qu'il est président. Fatane, ça incombe quel rôle, quel devoir, quelle obligation exactement. Ohatran'izany koa le anankiray zao. Raha hiresaka koa tsika le ravalomanana zao. Manana an'izay problème zay koa le ry. Satria le parcours koa misy complexe. Fa izao ny différence. No mivavaka sy ny fanompona an'Andriamanitra dia manana degré limité ana humilité ravalomanana. Dia any ka lasa sélection sisa le olona mifandray aminy, fa raha vao olona mahadomine anazy dia tonga dia éviteny. Isan'izany Fleury Rakotomalala. Tadidiko nisy cousin-ko zay an, niasa tao amin'ny SGMAP, numéro 2 tao. Dia que izay cousin-ko zay manko mahavita, il est capable de claquer la porte à qui que ce soit. Il n'aime pas recevoir des instructions. C'est l'une des rares personnes à l'époque de Ravalo, nous avons des missions Arnial, numéro 2 amin'ny SGMAP io. Tadidiko tsara mihitsy, on se dit cousin moa zany. Zay cousin zay ny teny hoe grave be le Goan-Ravalo le ty ozy. Resaky zay zany an. Ary teo koa ny dirikabon-Ravalomanana tamin'izay oro zay, rehefa anombokomboka ho vita iny Ravalomanana, danja be le Goan-Ravalomanana fa raha olona atahoran'le rika, hitan'le rika hidomine azy dia tsy raisiny ozy. Enikoatran'izao fotsiny moa le izy dia za tsy niteny. Fa tena marina. Tonga tao Madagasikara, niaraka tamin'ny Boeing ngedabeany, Saudi Royal angambany izy zay, Royal Air. Zany hoe solotena ny mpanjaka Saoudien, Arabie Saoudita zany. Tao a Madagasikara tamin'izay andro zay, lasa Ravalo nitsokana ka Nosy be. Fa le président ancien nasiany nandray azy. Juste le cousin que hitan'ny là. Raha vao misy olona zany ka kabokabona dia miataka le ry ary tsy mandray an'io. Hitako zay tamin'ny cas Maurice Tsiavonana, zay rehefa avy niona tamin'ny Ravalomanana ka nametraka ny démissiony, efa niansista 2 mois vao niraisin'ny Ravalomanana, ary rehefa nandray izy dia tonga dia ny négociation nataony hoe isika sy Maurice Tsiavonana moa tsy miady io. Tonga dia ninégoce le ry. Zany hoe ireto olona reto zany, reto le miaina ao anatin'le orgueil sy le arrogance sy le hoe avy indray zao any misy eritreritra indray tsy zany Ravalomanana. Dia zao fotsiny teneniko anareo an, antanio ny ray aman-dreny sénateur Olivier Rakotovazaha. Mbola averiko iny tantara iny nanaovan'ny Ravalomanana azy. Andany lahy mandeha any, inona ny zanga mila an'la.
olon-dehibe nefa ilay sénateur. Olon-dehibe zany hoe Olivier Rakotovaza zany ary tsisy tsy mahalala an'izany hoe prof eny Akato zany. Tsisy tsy nahita ary tsy nahalala an'izany hoe nanaovany mbola velona ny général Randjeva iny. Nataondra Valomanana mivoaka ny hélicoptère tany Morarano Kroma hoe asory lesy ny palitao an'lahy iny fe lava tsy malala mafana eo Amasimbahoaka eo. Menatra le jeneraly dia voaterina nala moramora. Teneniko anareo zany. Zany hoe ireto olona reto zany, reto karazany reto le zao manko ny fiantsonan'io amin'ny anatin'ny fiklasiana zany araky ny psikôlôjia dia syndrome du bris na la maladie du pouvoir. Ireo olona ireo dia tsy manana sansana hoe réalité, manana intolérance par rapport amina raha ohatra ianao zany miady hevitra aminy dia tonga ianao dia na ianao voaroka na ianao migadra dia zao zavatra mitrango zao. Tsy azo atao mihitsy ny contrediranisme mitsamo ireo. Tsisy zay mpanao gazety ka tsy miorora ny Madagasikara vao hoe anoratra ny anaran'izany atao hoe Mamy Ravatomanga. Miororo tompoko. Matahotra reprezay, matahotra Tsindry Azoleny, matahotra Tsindry Aloko. Perte du sens de réalité, intolérance à la contradiction, action à l'emporte-pièce, obsession de sa propre image et abus de pouvoir. Ce seraient quelques-uns des symptômes d'une maladie mentale liée à l'exercice du pouvoir, le syndrome du bris. Dia jereo tsara ny prestation publique an'ireo olon'ireo par rapport à leur image fa tsy hoainy miezaka foana no enjana sy madio lamba jusqu'hatramin'ny hoe meo anany Grand Croix de deuxième classe dia io miaraka amin'le saina malagasy le samboady eto ireny. Reny ny zavatra tian'ireo olon'ireo. Tazao malala olona manana docteur honoris causa anankidimy fa zamezamezy ny teny hoe nahazo an'io. Misy filoham-pirenena anankiray nahazo anankiroa. Eritreretiny fa tena doctorat tokoa ty zavatra ty. Ary tena raisiny rehare mihitsy. Ity nahazo an'ity Grand Croix deuxième classe dia mieritseritra mihitsy izy hoe efa andalana raitsy izy dia tsy ho filoham-pirenena ho voasoratra ao amin'ny tantarany taranaka ozy izy hoe zany menahy. Zay le perte du sens de réalité sy le ego démesuré dia lasa mipotra ho azy le orgueil sy le arrogance. Ary arrogant mihitsy izy amin'io, oeraoera mihitsy izy, dedadedaka mihitsy izy amin'io hoe nahazo an'ity. Nefa ny parcours natongavana tamin'izay dia parsemé magouille sy imperfection. Zany hoe ireto olona ireto zany reto karazan'olona tratra ny syndrome du bris io na le hoe la maladie du pouvoir. Any amin'ny sehatry ny fianakaviana any koa misy an'izany ao aminay zao dia amin'ny cousin rehetra dia misy cousin anankiray zay maningana samy cousin mihitsy io. Tratra ny syndrome du bris io. Ary le dala tsy manondrana raha tsy vory vahoaka. Zay manko ty zavatra ty. I Andry Rajoelina dia tsy maintsy manondrana raha tsy manondrana raha tsy vory vahoaka.
ampireveny fotsiny eo anao. Tapitapoka izy mamorona hoe isika dia anao tramway. Aiza zany tramway any lahatra am'izao. De iny ianao vao vitak'izay. Satria parallèlement anatin'ny syndrome du bris dia misy karazan'olona ndray zay manjoa ny une partie an'ny malagasy amin'izao fotoan'izao dia ny syndrome du larbin. Ireto le larbin reto ndray no mpandoka an'ireto le tratran'le syndrome du bris reto. Zany hoe ireto le larbin reto zany azavaiko zany reto ndray. Misy ndray zany de karazan'olona est un comportement pathologique visant à prendre systématiquement la défense des classes les plus favorisées au détriment de celles dont il est issu. Viendrona. Syndrome du larbin zany io. Zany hoe tondry lalatina Rakotondrazafy. Ry Zanô Ramambazafy. Ry izy ty tondry lalatina Rakotondrazafy, Ramambazafy reto le zafizafy reto zany ankoatrany hoe tsisy ifandraisana amin'ny zafy be zany a. Fa tsy arira Tsimbazafy akory. Dia tratran'izay le syndrome du larbin zay. Le syndrome du larbin est un comportement pathologique visant à prendre systématiquement la défense des classes les plus favorisées au détriment de celles dont il est issu. Zany hoe le larbin en question zao. En question zany de efa fantatra hoe miainga ary amin'ny vendrana ary. Ry zafy efa hita hoe vendrana zao. Rabelalao efa hita hoe vendrana zao. De lasa miaro ny klasin'ny olona tafa ery ambony ery. Fa tsy mbo ny klasy ivoany zay misy azy no arovany hoe orle rehetra e. Tratran'ny syndrome du larbin antsika ty e. Efa hita zao ry lalatina fa tarininy aingy. Io na hoe manana 4x4 amin'ilay toninina renao mipetraka amin'ny vila toninina renao. Rehefa larbin anao de larbin. Rehefa nandry anao de efa vendrana anao. Rehefa klasin'ny mafiady ny angianao de mijanona foana iny ary misoratra eny amin'ny tavanao. Tsy afaka hiadevitra amin'ny taranaka andriana mihitsy ianao. Tsy afaka hiadevitra amin'ny taranaka nanana hatramin'izay ianao. Ireny manko le antsoina hoe arriviste. Na ohatra renao manana toninina. Zay le dikan'ilay hoe dont il est issu. Ny bobleu zao efa afaka amin'izany a. Afa-tsy rosy. Rosy sisa mitavela amin'izany raha ny klasin'ny bobleu. Satria ny bobleu niezaka mihitsy tamin'ny fianarana. Niezaka nanao zay natafita azy tamin'ny lalana legal. Defa maromaro ny bobleu manana ny maizy azy amin'ny sehatra ny fiainam-pirenena na amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoan'izao. Ary tena faly mipetraka amin'ny fahendrena hoe zay rangahy professeur à l'université, cela ne nous concerne pas, on n'est pas des larbins. Ny manala an'le ekipa na le clan anatin'izay zavatra zay no asan'ny reto ray aman-dreny reto amin'izao fotoan'izao ary tena tsapako ny fetraikany izy satria raha maheno ianao hoe ny zanaka any mianatra ny New York, ny zanaka any mianatra ny ino izy teo Michigan ny Harvard sy ny karazany. De tonga saina ianao hoe misy zavatra mivoatra ary misoko miadana ao amin'le firenena. Fa nandra de nandratrany. Ninona tenen'ny Zanô Ramambazafy? C'est un larbin. Tratran'ny syndrome du larbin io satria no hoanina androany mbola tsakarahana milahatra maka karama any amin'ny Mambra Vatomanga na any amin'ny Gialola Rasomaro.
Ohatran'izany koa ny sasany. Mety misy manana télévision matanjaka be any ananany, mais il reste larbin. D'ailleurs, son comportement, dans chaque ville qu'il passe, il faut qu'il baise. Azafady mialatsiny amin'ny fitenenana. Tsy maintsy misy zazavavy kely homanina ho an'le ry. Sénateur zany olona zany amin'izao fotoan'izao. Zay manko, le larbin koa de mitovitovy amin'le hubris ihany koa. Miezaky ny aka-pouvoir koa izy. Zany hoe, tsy afony moramora. Miditra moramora anatin'le clan hubris izy, le ato amin'le tratran'le maladie de pouvoir, samy manana problema manko reo. Ny ray mandoka ny klasy tsy ho azy, de nefa le klasy tsy ohatry azy iny, tsy misy azy iny mihinana azy, fa ireto koa mihinana miakatra moramora. Raha zany le ngia sénateur adiniko le anaran'le manana vady roa an'Itosy iny, c'est un larbin aussi. Ka rehefa ataon'ny olona an'izay hoe petit larbin zay de mba mieritsereta fa sahirana ianao. L'amour démesuré qu'affiche le larbin à l'égard des patrons, rentiers ou des milliardaires, est l'acte de foi qui structure son discours. Et quand vous entendez Zanora Mambazaf parler et écrire, il va sentir et tout de suite fantatra hoe Zanora Mambazafy no nanoratra an'io. Mila mandoka mafy ny patron izy, mila misolelaka mafy, na misy maloto ara amin'ny fitombenany ataony zany, satria ny antony de zao, iny no mamelona azy ary iny no maha-olombelona azy. Misy olona nefa tsy mila manao an'izany de mavita. Les arguments économiques qu'il invoque inlassablement n'ont pas servi à forger sa conviction. Le syndrome du larbin est malheureusement une vocation qui se trimballe dès le plus jeune âge et contre laquelle il n'existe aucun remède. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Ianao ve dia nieritreritra? Ianao ve dia mino? Fa raha ohatra tsy eo tsony zany Andry Rajoelina na Mamy Ravatomanga zany, na izany Lola Rasomary zany, dia tsy tady olona hafa indray, ary Ramambazafy, ary Rakotojafy, ary Razanajafy, ireto cuisse de neuf ampiteraina eny amin'ny palais sy ny karazany reto. Na inona tenenin'ireny cuisse de neuf ireny dia hoe avato ny couche sociale ny voahanao. Tsy ianao no midefinira an'izay fa le mason'le vahoaka. Zay manko mahatonga an'ilay mba miseho milay koa ireny, nefa mba mahafiady niaraka taminay ihany. Izaho zao dia tsy afaka miteny mihitsy, tsy izany mametraka ny tenako ao anatin'ny sosialy, fa ny vahoaka mitazana no mametraka anao hoe eto ianao Monsieur Fleury, dia izay no anjaranao no manatsara azy amin'ny toetra mendrika, amin'ny fanetrehan-teny, tsy amin'ny laingalainga fa amin'ny fanajana ny zavatra teneninao. Inona ny zavatra ataondrana? Vao tonga eo amin'ny fitondrana dia miova Madagasikara. Inona le fivoana amin'ny fanarahana? Midina amin'ny vidin'ny vary, midina amin'ny vidin'ny lasantsy, midina amin'ny vidin'ny menaka, midina amin'ny vidin'izao rehetrarehetra izao. Vao tonga amin'ny fitondrana dia manomboka ny EM, ninan'ny EM manonteo daholo. Niakatra daholo ny rehetrarehetra ambaki ny tension-lahy tao atokantrano tao. Mbarakary Mbolay. Niakatra daholo. Ay, ambesa aloha invité une tantine quoi fa. Si elle n'arrive pas à me connecter à chaque fois. Ah, ma tante préférée. Voilà ton invitation, Tati. Hein? Ça y est, c'est lancé. Niakatra ny tension là.
Raha nieritreritry ianao hoe hidina ny vidin'entana, vao mainka niakatra. Ny farim-piainan'ny Andry Rajoelina sy ny ekipany niakatra daholo. Raha ny trano ny jialajiala amboarina eraka Antananarivo amin'izao fotoana izao, tsy lazaina intsony. Tapitapoka eo lasan'olona sasany hafa privé ny golf eny Ambohidratrimo. Izy terrain de golf koa privé atao eny Ankatso. Mangina daholo izao tontolo izao ary lasa complice. Dia mbola misy olona tratran'ny syndrome du larbin mandoka an'izany. Ihany. Fehany matoa misy reto le hoe tratran'le syndrome du bris na le hoe maladie du pouvoir, la maladie du pouvoir, dia misy koa ny olona tratran'ny syndrome du larbin. Reo zany ny famely reo. Ary zao azavaiko amintsika, ny olona tratran'ny syndrome du larbin dia tsy betsaka. Ao anatin'ny fiainana ankapobeny amin'ny fiarahamonina zany rehefa manomboka misongadina ny larbin ka mivoaka ohatran'ny parasy eny an-damosiny omby, na ohatran'ny parasy eny ohatran'ny parasy eny amin'ny akanjon'ny fifoazana. Kidia fifoazana manko le fotsifotsy be ny akanjo anaovana. Dia rehefa hitan'ny olona le parasy dia izay le filaza azy. Rehefa manomboka mivoaka ka hita reny, tahaka ny ry Cyril Rasamizafy zao androany, dia izay no midika fa akaiky ny fiafaran'le fitondrana, satria ny larbin tonga dia hita mihitsy ary tout de suite tonga dia fantatra amin'ny fihetsiny tsy crédible. Zay le izy. Zany hoe ny discours na ny soratra na ny article entin'ny larbin ireny, tratran'ireny syndrome du larbin ireny, dia tout de suite tonga dia tsapan'ny na olona atao hoe classe de 7e ara, tonga dia makaleo azy mijery azy hoe zapeo any raha io télé io. Nisy zany raha ohatra hoe tamin'izany andro, mialatsiny ray aman-dreny Rakoto John, fa tamin'izany andro na général ara kitana efatra zany Rakoto John zany, premier ministre, il restait et il était à son époque de premier ministre larbin. Ny filoha-draina tapony indrindra Didier Ratsiraka. Tao anatin'izany ny ministra Ramambazafy, ny filoha-draina atapony roa sy ny karazana larbin. Tanareo amin'izany le définition an'izy hoe tsy hoe raha ohatra ianao général kitana efatra. Takan'izany zao ny général Ravalomanana, tout de suite iarena teo sy à larbin. Oui. Raha tsisy général Ravalomanana, tsy misy ilay filoha marary takan'Andry Rajoelina. Jereo ils sont un peu tous des inguets, hein. L'autre il se trompe de pays. Quand il monte dans son 4x4, c'est comme il monte sur un taureau. Un coy. Cowboy zany teneniny. En plein lanonana izy official izy satroka cowboy nanaovana. Il se prend pour George Walter Bush. Un Texan. I Andry Rajoelina indray du salon. Un président, il se prend pour un petit mannequin. Un petit présentateur de télé, il se met au gel. Asina gel, la foana le volo.
Tanareo am'izany. Et l'autre indray, avec le grand croix sy le sainetsy, de mijoro takana président maka sara. Rehefa analizenao ane le zavatra miseho a, de ozotsika hoe, ozonareo, et finalement on est gouverné par des cons, par des imbéciles, par des malades. Mais c'est vrai. Zay ny dikan'ity la maladie du pouvoir ty. On fait du n'importe quoi. Tout est à l'emporte-pièce. Tsisy mifanarahana tapitapoka tany anatin'ny propagande tany. Zao lasa misy EPP manara-penitra. Hidate Inde anaovana concours. Hoay zay ndraiky aiko anao. Taiza teto ambonin'ny tany misy an'izany. Emporte-pièce. Bombo sucette lasa vidina 20 milliards. Ça fait 1 milliard izy iny. On devient dingue avec ça. Zay mahatonga antsika amin'ny teny hoe ohatrany lasa mitapitapitsika malagasy zany. Fa tsika ve defa adala mihitsy no olona ohatran'izany no migouverne atsika. Tsy indray mandeha tsika no indrotsika ny teny an'izany tamin'ny tenatsika. Fantatritsika zao fa tsy ampy diplôme, tsy ampy coco. No fiditsika, dinitsika lasa mifidy an'le olona. Pikosika. Ino izy teo? Vinyle na disque mangirana. Olona mpanao marketing, publicité, zany hoe zavatra tsy lafo ary lafon'izany olona zany. Ao anatin'ny pub tanteraka. De iny ianao lingilingy zany mifidy an'le olona ihany koa. Ianao mihitsy nefa manaiky amidy zany, manaiky varotana. Ka normal le olona tratran'ton'le syndrome d'hybris tony. Raha mahavoanao satria tsy mbo nisy olona nanazava ny sain'le malagasy tamin'izany andro, ary nanisy olona raha dia tsy nenona izy fa amin'izao fotoan'izao zay vao hoe vo zay ka do miara-noatra. Iverenako le zavatra nataony Roland Ratsiraka fa ohatry mipaseko fotsiny. Rehefa nanao Ratsiraka zany Roland hoe zao miakatra zao, bref il a accablé le pouvoir. De adinon'Inga Roland Ratsiraka mihitsy, zay manko nisy Fleury Rakotomalala, mampatsiahy ny zava-misy. Adinon'Inga Roland Ratsiraka mihitsy fa nampifidy an'io Andry Rajoelina izy. Adinon'Inga Roland Ratsiraka mihitsy fa anisan'ny nanongana ane izy tamin'ny 2009. Adinon'Inga Roland Ratsiraka mihitsy fa izy niinsista hoe alefatsy ny fifidianana 2018-2019 io. Adinon'Inga Roland Ratsiraka mihitsy fa tompona andraikitra tanteraka izy. Ny fisiny sy ny fahatongavany Andry Rajoelina eo fitondrana. Ke zany raha androany izy no miteny hoe miakatra zao, manao rappel, manao azafady tompoko. C'est bien, mais insuffisant. Mitombona fa tsy azo raisina. Le olona larbin ohatran'ireny mihitsy. Raha tsisy manko le larbin, si le larbin n'aurait pas d'existence, tsy nisy, ne serait pas, ino izy teo, tsy n'existerait pas, de tsy nisy ny syndrome d'hybris. Satria ny fisiny rehetra le mpandokandokany dralahy rehetra no mahavelona anazy ary mampidedadedaka anazy ao anatin'ny sehatry ny fiarahamonina, de ilainy le mitehaka lohadrainy tao anatin'izany ianao Roland Ratsiraka. Tsy afaka miala amin'izany ianao. Anisan'ny tehaka an'ireo cowboy ireo. Fehany mamahina ihany ra malagasy amin'ny zavatra miseho fa manomboka miseho miataka tsikelikely ao anatin'ny zavatra miseho ireto larbin maromaro. Roland Ratsiraka, Niajo Andrianenarivelo, de manomboka manao manomboka manambitamby vahoaka satria fantany tsara.
rehefa manomboka amin'ny kritika nyreto manodidina ny andro radiolona dia mahafinaritra ny vahoaka. Tsy ampy izany tokoa. Iloka gaovana no nametrahana ny andro radiolona teo amin'ny fitondrana, ndrezatra izy. Anao tsara, soriranao io tsara, fagnevanao io tsara fagnamboaragna naheravegny anao. Ale la toevety mara ivonegna ino mara manahino anao fenalo azdalaka anao tiara kamba mitavalo kuni raha fitiavanao raha ty azdala Wash Sasa wawasa Ines no ya quase mfulka zesi madei Aduafu Yeah, oh yeah Adua Abale, Adua Yeah, oh yeah Adua Tania zama mabane Adua Manyit kala la pemizanua Adua Mande amila la mizanu Adua Pilopi mitonga vyo mizanu Adua Na utamle puti mizanu Adua Kuna mana ngatukatang mizanu Adua Sikini kwele penarin papi anka mizanu Adua Kila kameru nulot kasem mizanu Adua Kole kibutika parea mizanu Adua Ano kotlo demneri fe mizanu Adua Azatanu 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 Saira No manare Sakabungu Sakadilata ke Futa futa Nakarga ni fuati Kumashiro Amashiro Azatanu 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 Iscopatina da misalua Amo come tangaro mo vestem salua Amo cotias panerum salua Isquatio abac examenum salua Falorano nur adversarum salua President nan cabarum salua Sandema tet maitalua Nerman grano city as esquive Amo cotio dem nervevi salua Azatanu 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 Saira No manare Sakabungu Sakadilata ke Futa futa Nakarga ni fuati Kumashiro Amashiro Azatanu 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 Sambutiti kwa tekno Saetim zedna infokarasiana Zedna Satim do gavale Saetim zedna infokarana mohai Zedna Satim do gavara Mwanko mina malibuti no duzum takara Zedna Satim do gavale Menda tiza doze tikive Timesh biche Yemanda kukoka Atena tuwa mnyari zeti mabuzutia Satim do gavale Nos Diga tu ya para Sahet ma buspur Safke motive Facebook
tiako izy koa tiako menako tiako boy Essa mama zala antanisi betsika dia zaza zegny baka mama boa pazanay mama boa mando wapas mama boa asianise bale sase wawasa leko kumadu alufu Aldala. Sotanao awa hitanao le teninao io izy moa nanoratra azy teo Bariry Jones le hoe Romboy zalahy nahitany ny ray aman-dreny Ratsiraka Dide Lozo izy io satria le dikan'ny Romboy moako raha amin'ny teny merina dia ohatrany hoe rombo ny atsiady zany fa raha any amin'ny faritra izy zavatra hafa mihitsy ny dikany takany hoe ny anime zany mitarika ny olona romboy zany takany hoe tairo mandiza tsara ataovy zany hoe azavao kely ny hosaina hoe ahoana ny fandehan'ny Romboy zany hoe ohatrany poussé olona zany hiditra ao anatin'ilay amusement fa tsy hoe midika mihitsy hoe hiady midikany hoe Romboy any amin'ny faritra ohatra zany hoe bon aleo fa hisy anazava azy eo fa ny tiako entanina amintsika rehetra zany dia tsara sady ilaina ny mahay ny tenin'ny rahalahintsika any amin'ny faritra fa manjary mampidi-doza indraindray raha zavatra tsy hay dia nefa anaovana jugement takany Romboy iny. Misy an'izay koa any Atsimo any misy an'le hoe raha sanatria ianao manafangaro ny hoe leity sy ny hoe linty za zao efa tratran'izay manko nahita problema mihitsy tamin'izay satria fitahan'ny akama hoe ataovy hoe linty ozy izy miala tsiny amin'le fitenenana eto fa grave be zay fa voatery mifona mihitsy tamin'izay satria le izy fanompana olona le izy kanefany le akama zany nanovazovazy dia heureusement moa izy miaraka miala tsiny tampoka tamin'le olobe teo satria rehefa mitovitovy taona manko dia ananaka ilaina le mahay ny tenim-paritra ary le avy any amin'ny faritra koa ilaina koa mahay ny tenin'ny arivo satria mety hanimba zavatra koa le fifandraisana raha sanatria diso atao amin'le frapy. Hiditra atao amin'le sandam-piainana antsika satria io no zavatra tena mamay be amin'izao fotoana izao. Alohan'izay aloha dia misaotra indray ny Banque mondiale isika malagasy. Tsika zany zao dia lasa hoe société assistée mihitsy. Un pays, une nation assistée. Tadidiko tsara le dedaka, zay manko le arrogance sy le orgueil zany. Démesuré.
tsy voamezureny akory hoe miteniteny foana izy miteny an'iny hoe raha mbola ireo banque mondiale sy FMI ireo ny ekinantsika dia na 30 taona ary tsika tsy androso. Eo tsika izao. Hitanareo zay le profondise. Ça vient de leur arrogance et leur orgueil. Fa izy moa ianao nandeha hiady amin'ny banque mondiale sy ny FMI nefa ny RR zay tokony hiditra amin'ny Madagasikara any am-paosinao. Fa izy ianao no andeha sinoby amin'ireo olon'ireo nefa mitrosan'ny firenenao mavesatra be par rapport amindreo. Misaotra amin'ny banque mondiale indray tsika nahazo ny 100 millions de dollars iny ary tsy afenina fa misy zavatra tokony ho fantatritsika malagasy. Misy olona zany mahita an'ireny, indrindra moa reto le lazaintsika hoe larbin, de tratran'le syndrome du larbin, de mandoka mihitsy hoe tena milay rangahy Andry Rajoelina. Tena tiany vazaha rangahy Andry Rajoelina. Tsy azony an-tsaina akory hoe ils mettent leur président dans une position de soumis, d'un être soumis. Nareo rehefa ianao manko ny larbin zay dia limité ny fiasan'ny sainao. Tsy fantatrao akory miporter an'izy hoe zalahy mais purée, c'est comme si on quémande à chaque fois et notre président doit quémander pour avoir quelque chose. Pourquoi il n'a pas l'esprit inventif et créatif, anticipatif, si l'on peut dire? C'est parce qu'il est limité. Ses acquis ne lui permettent pas d'anticiper, de créer, d'inventer. Dans l'absence totale des moyens nécessaires et fondamentaux. Tsy afaka mamorona ny tsisy boa io. Nefa izay no atao hoe filoham-pirenena mahiratra sy mahay misadapte amin'ny situation rehetra. Ahoana ny fomba ny développen'ny Vladimir Poutine ny Russie, Fédération de Russie, rehefa nirefusen'ny Banque mondiale ny financement ngeda be nangatahany il y a 12 ans, 13 ans de cela. Non, 8 ans de cela. Tao anatin'ny 20 taona fotsiny. Efa vitany tafakatra sy miverina puissance mondiale la numéro 1 indray ny Fédération de Russie. Fa ny antsika la ny andro atao midedaka, dedakisma, tokafan'ireto le larbin, de taraiky eo. Tsy ny fitondram-panjakana malagasy tompoko no nomeny Banque mondiale 100 millions sy ny gouvernement américain 100 millions de dollars fa ny vahoaka malagasy. Tellement ils ont pitié. Azadino fa tsy manana droit mihitsy ireo firenena mandroso ireo. Ireo Banque mondiale ireo hijery fotsiny ny fahorian'ny malagasy. Malagasy tsy manana droit. Ary lazaiko marimarina aminareo fa ny suiten'izao zavatra zao, zao fanampiana zao, dia mamela hiteny anareo fa ho avy ny débarrage officiel hoe nakatso ny vola amin'izay fotoana izay ianao malagasy no mandray ny fanapahan-kevitra fa aza apetraka amin'ny olona aty ivelany ny fanapahan-kevitra amin'izay zavatra tokony ataonao eo anatrehan'ny fanodikodonana sy ny fanaovana tsy mety amin'ny firenena. Ny olona tsy adala manana an'le tadidiko le principe an'le zokilahy zay hoe
ny vorona osamborona ozy izy tsikorotanina. Ataon'ny olona ao anatin'ny mise en confiance tanteraka. Ianao zany, ry zalahy, de mieritreritra hoe oui, c'est vrai. De mieritreritra hoe tian'ny communauté internationale tsika ary mahafinaritra ny dralahy fa vao mangataka tsika de mahazo. Oh, hoy izy le pasteur anay zay rabe Mananjara. Oh, rehefa izy manao an'izay de mitohany de diso hevitra tanteraka ianao. Oh, diso hevitra tanteraka ianao ho pasteur rabe Mananjara. Paix à son âme. Mitaizana izany olona olobe zany. Oh, diso hevitra tanteraka ianao. Tsy ianao Andry Rajoelina no ampiany zao tontolo zao, fa le fahoriany le malagasy ao anatin'ny olana tanteraka sy le fahoriana tanteraka. Autrement, tsy nanampy izy. Soyons intelligents e. Manana capacité d'analyse kely tsika menakavy e. Raha tsy mivoaka reny tsary reny, raha tsy nisy nataon'ireny olona tany La Réunion, fikambanana tany La Réunion reny, tsy nahatsapa ary tsy hita amin'izao tontolo zao hoe tena mijaly tokoa io malagasy io. Ka na inona rendez-vous atao aty andafy aty amin'ny resaka hoe tsy mamely io bandy io, de misokatra amin'ny varavarana tompoko. Za zao miaina an'izany pratiquement tous les jours. Oui. Seulement, hoy ny olona hoe ny mpitenina problema am'le izy ane Andriamatora Kotomalala Fleury e. De le vahoaka tsy miteny fa ohatran'ny hoe mety am'le vahoaka koa le zavatra ataony reto le Larbin sy ny Hubris reto. Ary tena tsy afenina fa mbola hitady hoe syndrome inona no mahazo antsika malagasy amin'izao fotoana zao. Fa ho anareo zay malalane psychologue namanareo, confrère reo na collègue, de mba hampitao amiko fa tena faninahitra eto manao recherche hoe marina aloha fa tratra mifandrekerekena le malagasy. Mbola mafy taminy iny 7 février fatin'olona mikararana iny lundi noir iny kanefa naiza anaty amin'ny cas ohatr'izao, soit on meurt, soit on révolte, soit on accepte de mourir zany. Et c'est le cas. Il y a toutes les conditions sont satisfaites pour qu'il y ait une révolution, une révolte en Madagascar. Fa syndrome inona mahazo anao ry malagasy. Ty aloha misy cas anankiray fahavendranana publika. Rehefa mikabary ty Andry Rajoelina tamin'indray le ambassadeur américain, de notsary iny kabary iny fa niteny gasy izy tamin'ny voalohany. De avy eo amin'izay rehefa epita amin'ny teny frantsay izy, de s'adresser amin'le ambassadeur de hozy izy monsieur l'ambassadeur hozy izy. De tena menatra, tena tonga teo sanao. Zay le izy hoe tsy ampy le coco, tsy ampy le valizy, tsy ampy le solaitra hozy izy ry zareo tiny zay. Son excellence monsieur l'ambassadeur. Le olona tonga ao aminao manatitra vola 100 millions, monsieur l'ambassadeur hozy hoe tena tonga de niondrika ho any ianao. Rehefa niondrika koa de mbola mifehy an'ireo tsy fotsy vavy fohy tongotra rehetra indray ny hitako.
dia vao mainka alotika tanteraka hoe fa inona ity palais ity ve centre de nullité ou centre de nul? Tena marina, tena le filoham-pirenena manondrana reto mpanolotsaina za zany miasa saina hoe za moa dia voatery mihitsy anikeo namoaka hoe zao avao pe fa manino ny andro radiolina amin'ny matory avy teo raha. Raha fitaovam-piasana na hoe tenue fentina miasa ny mini-jupe, raha any amina boîte sérieux zany ohatran'ny hafahafa ity ny sacré zany hoe palais d'état zany tena sacré zany tompoko. Mialatsiny sacré zany. Le zipinao mitangatangery ambony ery, le feanao à la limite tsy lava mba ohatran'ny reny le actrice reny, fa le talonanao le kiraro anaovanao ara lava noho le ranjonao, manahirana be anay mijery an'le izy e. Le feanao raha misy de misy 1m20 de mbola coupen'le zipo ihany koa le izy, de avy eo asian'le talon miezinezina, ça fait drôle hein. Fa maninona raha manao akanjo lava zipo, robe lava zipo de asiana veste anankiray mihaja humble de milamina, fa tsy veste tsy tangatangety koa mampiseho valahana. Ny probleman'ny vehivavy ohatran'ireny dia ahafahanao hita sy manam-porofo hoe sady tsisy reny ny taiza na ray miteny no tsisy vady. De rehefa naka renseignement de tena marina fa le izy roa vavy mpanao mini-jupe de samy tsisy vady. Manahirana moa le manonona anarana fa de tapitra izay miparantezy amin'iny. Zany ny zavatra niseho tao amin'ny palais io. Monsieur l'ambassadeur Rosemary Rendremont miondrika de rehefa miondrika de le fean'izy miravavy indray ny hitako rendraika palais des nuls de Yavelot, les nuls de Yavelot. Mety hanoratra boky an'izay angamba hoe les nuls et les nullités de Yavelot, période 2-19 à 2-21 quand même. Faharofinao ny sobiky. Miakatra mividy mpianana, miakatra ihany koa ny tosidra, miakatra ny tension ny rehetrarehetra, miakamiaka-peo ny rehetrarehetra, ny atsy atsimo ny tabataba, ny atsy andrefana voaroka amin'ny tsy mahalofa trano, ny atsy avaratra tsy nandray karama, ny atsy andrefana nisy namaky, ny atsy andrefana nisy namaky ny trano. Ny iraisan'izay rehetra izay dia samy tsisy jiro sady tsisy rano. Ny fako mandondona eo am-baravaran'ny tokotany amin'ny arabe izay andehanana sy andalovana. Ny insécurité mibahana takon'iny. Inona zany mba fiainana ho an'ny Malagasy? Inona zany ina nitady kirarontsika eto daholontsika veloma mandram-peona misy sainantsika rehetrarehetra izay. Ina nitady kirarontsika veloma tokoa mandram-peona ampy saina andreo.